tami pireareana tsy fantatro fa maty ny tompo tao Kalvari lehibe ny famindrampony sy ny famelany eloka sambatra ny fanahiko lolay tao Kalvari. Dia raintsika mafy ny tompo. Alleluia. Saotra ny tompo indray tsika nomeny an'ity alarobia hariva ity ivavahana eto anatrehan'Andriamanitra. Alleluia. Saotra ny tompo koa tsika fa nomeny fanahy mazoto ho tonga eto an-tranon'Andriamanitra. Alleluia. Tsarovy fa ianao izay mazoto mitady an'Andriamanitra, misy teny fikasana lehibe manao hoe Andriamanitra dia mpamaly soa izay mazoto mitady azy. Alleluia. Ndeha aro apetratsika ampelantanan'ny tompo indray ty fivoriana ity vavakintsika mba ny fanahy masina mihitsy ane andray atanana ny hira fiderana ny tenin'Andriamanitra zay mbola horenesintsika androany dia hitsangantsika ry vavaka samy mivavaka amin'ny fony rehetra, mivavao amin'ny mpanompon'Andriamanitra zay tondra ny afatra, mivavah mba hanana fifatohana ianao mba tsy herikerika ny velambelany any aoka hibanjina ny fanatrehan'Andriamanitra ianao. Alleluia. Ndray ny tenin'Andriamanitra tsika amin'izao fotoana izao ao amin'ny bokin'ny Romanina, Romanina toko faha 5:10 dia vakitsika manomboka amin'ny 9:13. Romanina toko faha 5:10 dia 9:13. Vaky toy izao zany rehefa hita amin'ny anaran'i Jesosy. Koa ny Andriamanitra ny fanantenanany ameno anareo amin'ny fifaliana sy ny fiadanana rehetra amin'ny finoana mba hitombonareo amin'ny fanantenana no ny herin'ny fanahy masina. Fa izao koa ry rahalako dia resy lahatra ny aminareo fa feno fahatsarana koa ianareo dia feno ny fahalalana rehetra sady mahay mifananatra koa. Alleluia. Ilay tapany farany amin'ny 9:13 vakitsika iverenantsika vakina. Koa ny Andriamanitra ny fanantenanany ameno anareo amin'ny fifaliana sy ny fiadanana rehetra amin'ny finoana mba hitombonareo amin'ny fanantenana no ny herin'ny fanahy masina. Mafimafy ny aleloantsika ny amin'izany. Alleluia. Mity takariva ny fivoriana zoma hariva ity dia meny tompo fahazavan-tsaina lehibe indray tsika, loha hevitra fampaherezana amin'ity takariva ity dia ilay tapany farany hoe ny herin'ny fanahy masina. Ny herin'ny fanahy masina. Saotra n'Andriamanitra tsika fa tsy navelan'Andriamanitra hiady rery tsika ety amin'ity zao tontolo zao ity fa misy ny atao hoe herin'ny fanahy masina sy afaka manampy antsika. Mba mangetahetan'izany herin'ny fanahy masina izany ve ianao raha lasy anabavy? Manao valelo mafy be ianao raha maniry an'izany. Alleluia.
ny heriny ny fanahy masina. Raha sitrapon'Andriamanitra ka avela amin'ny fotoana dia hojerevantsika reto teboka vitsivitsy reto a. Ny mampiavaka ny heriny ny fanahy masina amin'ny hery hafa misy eto amin'izao tontolo izao. Faharoa, ahoana ny fomba andraisana an'io heriny ny fanahy masina io, ary farany famporisihana, fampaherezana ny tokony ataontsika mba hitehirizana an'izany heriny fanahy masina izany. Dia rao Andriamanitra ny amin'izany. Aleloia. Voalohany ary hojerevantsika ao amin'ny Kolosianina toko voalohany, Kolosianina toko voalohany andininy fa Kolosianina toko voalohany andininy fa Efesianina zafady. Efesianina toko voalohany andininy fa 2:20. Mampiavaka ny herin'ny fanahy masina. Ambony lavitra no ny fanapahana rehetra sy ny fahefana sy ny hery sy ny fanjakana ary ny anarana rehetra izay tononona tsy amin'izao eto an-tany izao ihany fa amin'ny ho avy koa, dia nampanaiky ny zavatra rehetra eo ambanin'ny tongony izy, ka nanao azy ho lohany manapaka ny zavatra rehetra ho amin'ny fiangonana. Ny mampiavaka ny herin'ny fanahy masina dia izao ambony lavitra no ny fanapahana rehetra, no ny hery rehetra izay misy eto ambonin'ny tany. Eto amin'izao tontolo izao eto dia misy karazana hery miasa. Ndray andro Jesosy dia niteny manao hoe efa tonga ny herin'ny maizina, nefa tsy manana na inona na inona atao amiko izy. Herin'ny maizina, herin'ny devoly, herin'ny demonia, ary misy ihany koa ny herin'olombelona izay farala amin'ny hery. Ny herin'olombelona dia hery farany ambany, kely indrindra, na dia manam-pahaizana be ara le olona, na dia tena miavaka amin'ny rehetrarehetra azy. Io voalazan'ny tenin'Andriamanitra hoe tsy misy olona manan-kery ahatana ny aina amin'ny andro hafatesana. Izany hoe tena voafetra zany le herin'olombelona, kely indrindra. Ary ny herin'ny devoly aza mbola ambony no ny herin'olombelona. Be dia be ny hery miasa hita amin'izao tontolo izao eto e. Izany tokony hoe mila mailo tsara tsika amin'ny tenin'Andriamanitra izay renesitsika, amin'ny zavatra izay ekentsika eo amin'ny fiainana. Maro karazana hery miasa hita amin'izao tontolo izao eto. Ao ny hoe herin'ny yoga, ao ny hoe ny herin'ny hypnotisme. Izany hoe io zavatra anankiray indray zany dia amin'ny herin'ny fomba fijery. Ao ny hoe zany hoe fanakabalistika zany, io indray zany ho an'ny olona te halaza, reny artista reny, mpanakanto, sasatsasana mitady an'io hery anankiray io mba te halaza, mba te ho vedety, mba te hahazo vola amin'ny hira izay ataony. Ao ihany koa ny herin'ny mazia, ary izay koa ny tokin'ny Farao raha mbola tany Egypta izy, nitoky tamin'ny herin'ny ombiasa sy ny herin'ny mpanao mazia Farao. Tony jerentsika fa misy karazana fampitahana amin'ny herin'Andriamanitra tamin'ny andron'ny Farao. Jerevantsika ny Exodosy toko 7 andininy 10. Exodosy
toko fafito andininy fafolo. Ary Mosesy sy Arona nakao amin'ny Farao ka nanao arak'izay efa nandidiny Jehova. Dia natsipy ny Arona teo anatrehan'ny Farao sy teo anatrehan'ny mpanompo ny tehiny ka tonga menarana izany. Dia nampanalain'ny Farao koa ny olon-kendry sy ny mpanao ody ary eo omby asin'ny Egipta. Ireo koa dia nanao toy izany tamin'ny fankatovany, fa samy nanipy ny tehiny avy izy ireo ka tonga menarana ireny. Nefa ny tehiny Arona ny telona ny tehiny ireo. Mafimafy ny alelotsika ny amin'izany. Mari tsara le teny hoe nefa. Samy miseho le fahagagana satria samy manana irika. Fa zao milaza amin'ny Baiboly eto hoe nefa. Rehefa miteny izay lazainao ianao miteny hoe nefa, dia misy fiovanjavatra ao zay, misy zavatra tsy hitovizany ao zay. Ny herin'Andriamanitra na ny herin'ny fanamasina na lasy anabavy eo mbola ambony lavitra no ny hery rehetra izay miasa eto amin'izao tontolo izao. Dia ireo ny tompony amin'izany raha lasy anabavy. Herin'Andriamanitra, herin'ny fanahy masina. Andriamanitra telo izay iray moa tato amin'ny testamenta taloha dia miara-miasa. Sy tanao ten'Andriamanitra ao amin'ny Genesis toko voalohany 2:20 milaza manao hoe andeha isika anamboatra olona tahaka ny endritsika. Zany hoe Andriamanitra ray, Jesosy Kristy, fanahy masina, miara-miasa foana ireo. Ary nisy fotoana azy lazainy ten'Andriamanitra hoe vatolampy izay nanaraka ny zanak'Israely hatrany ny hefitra. Dia lazainy Paoly any amin'ny epistily hoe tsy iza ho sy izany vatolampy izany fa Jesosy Kristy raha lasy anabavy. Vatolampy zany hoe miara-miasa foana zany. Andriamanitra telo izay iray taty amin'ny testamenta taloha. Herin'ny fanahy masina, herin'Andriamanitra izay tena nampiaiky volana mihitsy amin'ny Farao. Efa niaiky moa izy fa zao no hamafisin'Andriamanitra mba hisehoany le herin'Andriamanitra bebe kokoa eo amin'ny fiainany. Rehefa misy olona be adi-hevitra aminao raha lasy anabavy ao atokantranonao na eo amin'ny fianakavianao dia angatao misy kokoa ny herin'Andriamanitra mba hanaiky izy. Aleluia! Mba tena hanaiky mihitsy izy hoe tena manana ny herin'Andriamanitra tokoa ianareo. Aleluia! Mba hiaraka aminao foana zany herin'Andriamanitra izany, herin'ny fanahy masina izany. Aleluia! Zay no mampiavaka ny herin'ny fanahy masina, ambony lavitra. Any hoe tsy misy azonao ampitahana amin'ny herin'ny fanahy masina. Adala foana anie ny olona izay mitoky amin'ny java-pony. Marina fa samy hery ireny, fa mbola hafa ihany ny herin'ny fanahy masina. Hafa mihitsy ny herin'ny fanahy masina raha lasy anabavy eo. Ary ny herin'ny fanahy masina, ny herin'ny fanahy masina dia zao mitondra fahasoavana be dia be eo amin'ny olona anankiray izany. Aleluia! Herin'ny fanahy masina. Mosesy anie olona votsavava tsy mahay miteny, tsy nanana fahasahina mihitsy izy. Fa rehefa nomen'Andriamanitra ny hery io Mosesy, saorana n'Andriamanitra fa nampiasain'Andriamanitra ary tonga lelana hery tamin'ny tena sy tamin'ny asa Mosesy. Ianao ihany koa takio amin'Andriamanitra zany herin'ny fanahy masina zany raha lasy anabavy. Fa tena hitanao mihitsy fa tena hanovanao zany. Lasa olona miavaka ianao, lasa olona hafa kely mihitsy ianao raha mitoetra ao anatinao zany herin'ny fanahy masina izany. Voalaza ny tenin'Andriamanitra fa Jesosy avakitsika ny asain'ny apôstôly toko 10:20. Jesosy dia nila ny herin'ny fanahy masina io. Asan'ny apôstôly toko 10:20. Dia ny amin'ny Jesosy avy any Nazareta izay nosoran'Andriamanitra tamin'ny fanahy masina sy ny hery, sady nandehandeha nanao soa sy nahasitrana izay rehetra nampahorian'ny devoly
satria Andriamanitra nomba azy. Maro io le teny hoe nosoran'Andriamanitra tamin'ny fanahy masina sy ny hery. Halleloja! Nosoran'Andriamanitra tamin'ny fanahy masina sy ny hery Jesosy. Nahafahany nandehandeha nanao soa, nahafahany nanasitrana izay rehetra marary, nahafahany nandroaka ny devoly tao anatin'ny olona. Angatao niosotr'Andriamanitra raha lasiana bavy io. Niosotro ny fanahy masina. Fanahy masina dia afaka hanositra anao mba ho ampiasain'Andriamanitra ianao. Tsika io ne raha lasiana bavy tsy hoe voavonjy fotsiny dia faly. Marina fa misy ny atao hoe fifalian'ny famonjena, fa ilaintsika miasa ao an'Andriamanitra mba ho ampiasain'Andriamanitra. Halleloja! Halleloja! Mba ho ampiasain'Andriamanitra ianao, mba ho ataon'Andriamanitra fitaovana ianao, mba amin'ny alalanao ne no anatanteran'Andriamanitra ny fifoazam-panahy eo amin'ny ankonanao, eo amin'ny fianakavianao, eo amin'ny mpifanolo-bodorindrina aminao, any an-dakilasy, any ampianaranao, any mpiara-mianatra aminao, mpiara-miasa aminao. Halleloja! Angatao niosotry ny fanahy masina, herin'ny fanahy masina. Hitanao fa na dia Jesosy aza nilany zany herin'ny fanahy masina zany. Na dia Jesosy aza tsy misaraka amin'ny fanahy masina mihitsy Jesosy. Ary nisy fotoana azy izy voalaza ny tenin'Andriamanitra hoe ary tamin'izany andro izany dia ravoravo tampanà Jesosy, ravoravo tamin'ny fanahy masina izy. Herin'ny fanahy masina ihany koa dia mitondra famoronana eo amin'ny fiainantsika. Fanahy masina zany dia afaka mamorona. Hozy ianao ahoana koa ary zany? Raha mamaky ny tenin'Andriamanitra amin'ny Luka toko voalohany tsika 5:30 Luka toko voalohany 5:30. Ary ilay anjely namaloka anao tany hoe ny fanahy masina ho tonga ao aminao, ary ny heriny avo indrindra naloko anao, koa ny masina izay ateraka ao dia atao hoe zanak'Andriamanitra. Ary indro Elizabeta avanao dia efa mitoejasa koa, na dia efa antitra aza, ary efa mandray enim-bolana izy izao izay natao hoe momba fa amin'Andriamanitra dia tsy misy tsy ho ay atao. Halleloja! Ny fanahy masina zany dia izao afaka mamorona eo amin'ny fiainanao, manesina izay banga rehetra eo amin'ny fiainanao. Inona kay mibanga eo amin'ny fiainanao? Hozy ianao manao hoe samba tia hanana fahaizana, tia hanana fahalalana, tia hanana talenta aho, tia hanana fahasoavana aho, tiako mba ho tarian'Andriamanitra. Tena afaka manao famorona eo amin'ny fiainanao mihitsy ny fanahy masina. Tena afaka manao zava-mahagaga eo amin'ny fiainanao mihitsy ny herin'ny fanahy masina raha lasiana bavy. Eny hatrany mitova izay tsy ampy any anatina ho any azy, afaka manao famoronana ny fanahy masina. Zany ake mahatonga an'ireny amin'ny evangelisation ireny tena misy fahagagana mihitsy, satria tena herin'Andriamanitra, hery ambony lavitra, herin'ny fanahy masina izay miasa ny fomba mahagaga tsy takatry ny saina, tena manao famoronana mihitsy. Ary tsy miandry ela fa eo ny eo. Halleloja! Mba fantatrao ve mampiavaka ny fahagagana sy ny fanasitranana? Fanasitranana misy ny marary sitrana eo ny eo, misy ihany koa sitrana eny am-pandehanana, fa ny fahagagana dia raisitsika avy amin'Andriamanitra eo no eo. Fahagagana, famoronan'Andriamanitra. Saorana an'Andriamanitra fa nisy frère anankiray narary vavony be mihitsy izy, narary vavony. Io aretim-bavony io raha lasiana bavy rehefa tratran'io ianao dia tena tsy mahazo aina mihitsy. Rehefa ny sakafo moa tsy tafiditra ao amin'ny tena dia tena rehefa tsy mahazo aina amin'ny sakafo dia tena tsy ampy ny hery, reraka, malemy. Ary zany izy fotoana
tamin'ny voanindra sekoly biblika kelikely formation fifadikanina alimbavaka de tena nisy fotoana tratran'io aretim-bavony io fa tena enjana io de io rahalahy io tena narary vavony ary tsy vitan'izay fa nipakatra any amin'ny tsinainy le izy le vavony zany ka rehefa tandremo sakafoana ara-dalàna tsara ihany fa le vavony zany ka rehefa tsy mihinan-kanina tsara ianao de lasa misy fiatraikany any amin'ny tsinay ny olana ny tsinainy rahalahy de lasa nivacuena aingana ny mahajanga izy any Majunga satria any moa ndray aman-dreniny de tsabonany izy sorana n'Andriamanitra fa voaeny fotsiny hoe hiditra bloky no tena ho tsabona ho didiny de zao netina mbavaka ary sorana n'Andriamanitra fa eo ihany no fahaizan'ny dokotera sy ny professeur sy ny mpandidy fa zao mbola ao ihany koa ny herin'Andriamanitra zay manafaingana amin'ny fanasitrahana anahy. Alleluia! Tsy naposiko raha lasiana bavy eo fa andro vitsy taorian'ny fandidiana io de niantso anaty amin'ny telefona le rahalahy ary to miantso sady ianao rahalahy ianao ne vao avy nididina saotra ny Jesosy rahalahy fa tena nanao famoronana mahagaga amin'ny fanamasina ozy. Alleluia! Zany hoe tena nandray an-tanana ihany koa ny fanamasina satria noho ny amin'le vavaka vao hoe hiditra ao bloky izy tonga de nraisaina hiditra tao am-piangonana zay de mivavaka ho anazy andao tsika irasaina mivavaka ho an-dranona fa miditra bloky izy amin'izao fotoana zao tena marary mafy fa mba mindra fo aminy ny Andriamanitra ary mba hanafaingana fanasitranana fanamasina manasitrana aingana raha lasana bavy tena manao famoronana mihitsy ao anatsika ao tsy takatry ny saina ane zany ary tamin'ilay fitorindra filazan'ny tsara malaza de malaza nataon'ilay missionnaire anankiray antsony hoe Smith Wigglesworth izy io de missionnaire tena nampiasain'Andriamanitra ary ny tranony izy ianao feno ny fanatrehan'Andriamanitra raha vao misy olona hafahafa miditra ao an-tranony eo noho ny fanatrehan'Andriamanitra tonga de fantany tena tia fahamasinana be mihitsy izy tena tsy manao ambany zavatra amin'ny fahamasinam-piainana zay ke ny tena zava-miafina rehefa no adiadiny izy tantara le mpiasa tao an-tranony izy io izy tena olon'Andriamanitra io izy tena tia fahamasinana lano izy mahatonga azy ampiasain'Andriamanitra tahaka izao de nitory filazantsara ry izy ndray andro teo amin'ny toerana anankiray de niantso zay marary rehetra miomana rehefa avy eo fa izy vavaka ho amin'ny marary anasitrana anao Andriamanitra tonga avy eto aloha eto zay rehetra marary de natao ny fiantsoana eno izy ianao nisy an'ity zazavavy kely anankiray ty zay mandringa tsy ampy ny tongony zany hoe afaka mandeha ihany zany izy fa le manahirana be azy zany ny tongony ilany tsy mahitsy tsara fa mivilambilana de zao tena vao eniny hoe ho tonga eo le missionnaire de lasa izy nandeha mividy kiraro vaovao zay zany le finoana lehibe tao anatiny lasa izy nandeha tany amin'ny magasin tany de mividy kiraro de nentina vany ny kiraro efa mivingivingitina vany de mihainy toroteny tsara izy de vao tapotra ny toroteny miantso ny marany de nanatony izy. Alleluia! Nanatona tsy ampisalasarana izy ny marary retina mbavaka de nanatona teo aloha teo izy de nanontany jery tsara azy ngia Smith fa inona ianao iaho izy tondra n'ity kiraro ty ka apetrako amin'ity tongotro anankiray ty fa mino ao izy fa rehefa mivavaka eo ianao rehefa avy eo miasa amin'ny fanamasina de mitovy tsara ny tongotro rehefa avy eo. Alleluia! Alleluia! De ny vavaka nangataka ny herin'ny fanamasina ny vavaka nangataka ny famindrapon'Andriamanitra nangataka ny fanamasina anao famoronana ao aminy
eo amin'ny ratsy ambatany saorana n'Andriamanitra vita mivavaka ny tovy soamantsara ny tongony ralasaina-bavy. Haleloia, haleloia. Andriamanitra ne mahay ny zavatra rehetra ralasaina-bavy. Raha misy olona zao miaina amin'izany toroteny zany toy izy manao zany koa ve dia mba ho mariny e. Fa jereo ny tenin'Andriamanitra amin'olombelona ozy dia tsy hay atao zany, fa amin'Andriamanitra hay atao ny zavatra rehetra. Mbola mino ny herin'ny fanamasina ve ianao ralasaina-bavy eo? Amin'Andriamanitra hay atao ny zavatra rehetra. Lasa io zazavavy kely nandeha nody tamin'ny fifaliana. Aleloia. Fanamasina ny afaka mamorona ao anatintsika eo e. Manao zava-mahagaga tsy takatry ny saina mihitsy. Ahoana ny fomba ndraisantsika ny fanamasina? Tenin'Andriamanitra ao amin'ny Jaona toko voalohany 2:12 io herin'ny fanamasina io. Ahoana ny fomba ndraisantsika azy? Jaona toko voalohany 2:12. Fa izay rehetra nandray azy dia nomeny hery ho tonga zanak'Andriamanitra dia izay mino ny anarany. Izany hoe azo ny olona rehetrarehetra ananana malalaka io herin'ny fanamasina io. Tsy mizatavan'olona Andriamanitra ka hoe ny apôstôly ihany, ny mpianatra ihany, ny olona rehetra, izay rehetra nandray azy, izay rehetra nandray an' Jesosy ho tompo sy mpamonjy ny tenany manokana dia afaka mandray maimaim-poana izany herin'ny fanahy masina izany. Haleloia. Afaka mandray maimaim-poana herin'ny fanahy masina. Matetika dia amin'ny fotoana andraisantsika ny Jesosy, raha ny soratra masina ny diniantsika zany hoe raha misy mpanota tapa-kevitra na dia eny ankalamanjana azy, izay ny mahatonga ny mpitoroteny manizingizina mihitsy. Nahoana moa mpitoroteny manizingizina mihitsy hoe rasy Jesosy ho tompo sy mpamonjy ny tenana manokana, mialohan'ny vavaka ho amin'ny marary, tsy maintsy alefa aloha ny toroteny famonjena. Maninona moa mpitoroteny manizingizina mihitsy? Satria tsy maintsy mandray an' Jesosy aloha, mila mandray an' Jesosy ho tompo sy mpamonjy ny tenany manokana le olona izay efa afaka midina ho amin'ny herin'ny fanamasina. Haleloia. Amin'ny fotoana izay nandraisanao an' Jesosy, amin'ny fotoana izay andraisan'ny olona an' Jesosy, tamin'ny fotoana izay nandraisanao an' Jesosy ho tompo sy mpamonjy ny tenanao manokana, tamin'iny fotoana iny nandraisanao ny fanamasina ralasaina-bavy. Haleloia. Tombotsoa amin'ny fananana ny herin'ny fanamasina. Ny herin'ny fanamasina manafaka antsika amin'ny fahotana. Ny herin'ny fanamasina mahatonga antsika mitoetra ao amin'ny fahafahana. Ianareo dia efa nantsoina ho amin'ny fahafahana ozy ny tenin'Andriamanitra. Ny herin'ny fanamasina manafaka antsika amin'ny herin'ny maizina. Ny herin'ny fanamasina manome antsika fahendrena, fahazavany-saina, fahalalana. Be zavatra raisitsika avy amin'ny herin'ny fanamasina io. Fa ny voalohany dia ny fandraisantsika an' Jesosy. Be nge ny fomba nandraisan'ny olona an' Jesosy e. Ohatra tamin'ny alalan'ny aretina tsy sitrapanafody mihitsy, hoe mba mivavafa sao dia mba vavaka ny ampivahany io e. Dia nivavaka izy, dia nanolo-teny izy, dia nanomboka nanaraka fivoriana tsy tapaka izy, dia nanomboka namaky baiboly izy, dia nanomboka nandeha nanaraka andala ny asa kalamanjana, dia nanomboka natao batisy, dia nandray ny herin'ny fanamasina. Aleloia. Be angamba ny sasany tena tao anatiny tena olana saribahana mihitsy. Ary misy ihany koa amin'ny alalan'ny fomba hitahian'Andriamanitra azy. Marina zany e. Ianao ne rehefa mivavaka tsy mitovy amin'ny fiainanao, tsy mivavaka ny fiainanao rehefa mivavaka ianao e. Tahian'Andriamanitra ianao, karakarain'Andriamanitra ianao, ambinin'Andriamanitra ianao, manampy ianao Andriamanitra, ara-pianatra ianao, ho ataon'Andriamanitra tafita ianao amin'ny fianarana izay ataonao. Misy hoe amin'ny alalan'ny
fitahina fanambinana zay misy eo amin'ny fiainany fomba nkasihan'andriamanitra azy fomba nandraisany an' Jesosy misy ihany koa amin'ny alalan'ny toriteny alady maraina fotsiny tonga ao am-piangonana izy dia iny ny fotoana nandraisany an' Jesosy dia nibebaka izy dia natao batisa izy dia voavonjy izy. Alleloia. Maro ny fomba andraisan'ny olona an' Jesosy, maro ny fomba ahafahana andraisantsika ny herin'ny fanamasina. Ao ihany koa mety ao anatin'ny alim-bavaka angambany, eo ampanaovana alim-bavaka eo ianao dia vangin'ny tompo eo mandray ny herin'ny fanamasina eo. Mety koa mivavaka sy ny fifadikanina. Be dehibe zany ny fomba ahafahantsika mandray ny herin'ny fanamasina io raha lasana bavy eo. Be dehibe ny fomba zay ahafahanao mampitombo ny herin'ny fanamasina ary rehefa nahazo indray mandeha ianao dia tsy hoe miolona fitsiny amin'iny fa ny mpianatra rehefa mivavaka dia niverimberina tao anatiny batisan'ny fanamasina na ny herin'ny fanamasina. Zany hoe azonao tao zany miverimberina amin'ny fahatsapana io. Ao zay ny sasany manao hoe zangy indray mandeha ihany ange zany latsan'ny herin'Andriamanitra lehibe fa rehefa aveo tsy hitako tsony le zay nankaizy mbola afaka mangataka amin'Andriamanitra ny ianao mbola afaka manome anao Andriamanitra fa aoka ianao angetaheta. Ary misy ihany koa moa ny sasany zay efa manana fanomezam-pahasoavana feno herin'Andriamanitra izy, ka raha vao manomboka mandoalika mivavaka izy dia efa milatsaka ny herin'ny fanamasina. Alleluia. Be dehibe ny fomba ahafahantsika mandray an'io raha lasana bavy eo, fa ny voalohany indrindra zay tsy azontsika ialana dia ny finoana an' Jesosy sy ny fandraisana an' Jesosy ho tompo sy mpamonjy ny tenantsika manokana. Rehefa tapa-kevitra zany ny olona anankiroa hivavaka aho, hanolotena aho, handray an' Jesosy aho, miaraka amin'izay arotsaka Andriamanitra amin'ny herin'Andriamanitra. Ary ny herin'Andriamanitra iny manafaka azy amin'ny fahotana, ny herin'Andriamanitra mitarika azy amin'izay lalana tokony alehany. Tsy voatery ho voalaza aty ambony pilipitra daholo eny zavatra tokony ataonao raha vaovao ara-panahy ianao. Fa misy teny eo amin'ny soratra masina hoe tsy mila ampianarin'olombelona ianareo fa ny fanahy ray nareo zay ao anatinareo no mampianatra anareo. Zany hoe tsy mila toriteny aty am-piangonana fa misy ny zavatra zay tsy voalaza ny mpanompon'Andriamanitra fa ny fanahy masina mampatsiaro anao, mananatra anao, manitsy anao, manamboatra anao sy kelikely. Alleluia. Misy zany zay asan'ny fanahy masina zay tsy vitan'ny mpanompon'Andriamanitra zay. Ka samy ary mangataka any herin'ny fanahy masina. Tena ilainao ve ny herin'ny fanahy masina raha lasana bavy? Andeny eo jerevantsika farany inona ny tombotsoa. Efa hitantsika teo moa ny tombotsoa fa famporisihana ho atsika ao amin'ny Salamo fa 4:20. Salamo fa 4:20 andininy fa 4. Salamo fa 4:20 andininy fa 4. Sambatra zay mitoetra ao an-tranonao, hideranao mandrakariva izy. Sambatra zay olona manan-kery avy aminao ao am-pony ny lalàny. Raha mandeha mamaky ny loha sabaka izy dia ataovy misy loha rano izany, ny ranonorana koa mameno ny kamory, miampy hery ny ampandehanana izy, samy miseho ny tren'Andriamanitra anyziona izy rehetra. Mario le teny ao amin'ny andininy fa 5 hoe sambatra zay olona manan-kery avy aminao ao am-pony ny lalàna. Teo sambatra venao raha lasiana bavy? Angatao ny herin'ny fanahy masina. Sambatra zay olona manan-kery, sambatra zay olona manana ny herin'ny fanahy masina io. Raha marary ianao, raha ao anatinao ny herin'ny fanahy masina dia ho sitana amin'izany aretinao zany ianao. Raha manafikady ianao ka tena feno ny herin'ny fanahy masina io, ho hitanao fa herin ray ianao. Raha kivikivy ianao ka ao anatinao ny herin'ny fanahy masina, ho hitanao fa hitraka indray ianao zay mitanondrika. Raha mieritreritra ianao manao hoe ty tokantranoko ty takany io efa misy ozona mihitsy, raha ao anatinao ny herin'ny fanahy masina
ho avadika Andriamanitra ho fitahina izany. Vavakaritsika amin'izao fotoana izao, ilainao ve ny herin'Andriamanitra raha lasiana bavy? Ilainao ve ny herin'ny fanamasina raha lasiana bavy? Enao zay malemy ara-panahy, enao zay hitoeran'ny fahotana, na dia efa voavonjy azy dia mbola manota ihany, mandinity mierikereta fa sao dia tsao aminao ny herin'ny fanamasina. Ary mampatahotra le tenin'ny Paoly zay milaza manao hoe aza mampalahelo ny fanamasin'Andriamanitra zay nanisina tombo-kase ho anareo amin'ny andro fanavotana. Zany hoe io herin'ny fanamasina io dia tokony tsy ala ao anatsika mihitsy, fa rehefa ho avy eny amin'ny raha oalanitra Jesosy ny herin'ny fanamasina no anainga atsika raha lasiana bavy ho any amin'ny fiainana mandrakizay. Takio ary ny herin'ny fanamasina ray vavaka tsika amin'izao fotoana izao. Roy ny devoly zay manelingelina anao, zay milaza mane ianao efa zao hoe efa nanota be ianao tsy voavela heloka atsony, tsy mendrika andray n'izany herin'Andriamanitra zany tsony ianao. Roy ny devoly zay manelingelina anao fa ianao zanak'Andriamanitra efa nandray an' Jesosy, mendrika andray an'izany herin'ny fanamasina zany ianao, mendrika ny andovan'ny fiainana mandrakizay ianao. Ary raha hitanao hoe very tao aminao ny hery, raha tsapanao hoe tsy ampihery ianao, atony ambavaka andray Jesosy. Angatao ny herin'ny fanamasina hivavaka tsika amin'izao fotoana izao ataotsika hira fiderana fa 7:700 ary amin'ny andininy farany dia andoalika hivavaka tsika. Raha tsapana hoe tena tsy ampihery ianao angatao ny herin'ny fanamasina raha hivavaka tsika rehefa avy eo. 7:700 manana hery atreako ny andiko isan'andro aho, matoky ny fahendreny ray aho, ka tsy tokony atahotra, tsy misy fetrany indra fony, fantany izay tsara hoa, omeny fitsaranao, aminy fatrotrako, eto ny lako ny tompoko, vonona bahery atrany, satriny hitondrany entako, sire voaiaiko, ny fiarovana ny zanany, te ady inireriany, infamatra andronao, ny hery nao ny teniny. Andoalika hivavaka tsika. Tompo ampeo aho izao, ino ny teny fikasanao, anovo ny fampeononanao, aminy teny masina. Tompo ampio rehefa mifany. Takiny herin'ny fanamasina ray vavaka tsika amin'izao fotoana izao raha lasianam-bavy. Mangata amin'i Jesosy mihitsy ianao, Jesosy manatrikady Jesosy mandalo tsy fahasalamana, Jesosy mandalo faninjehanao, tsy vitako nefa niatrika an'izany raha tsy manana ny herin'ny fanamasina atao anatiko aho.
samy mivavaka raha lasy anabavy ty anao jesosy mbola vonina nome anao ny herina izy ary dia ho tonga ho lehilahy sy vehivavy manana ny herin'andriamanitra ianao tonga lehilahy sy vehivavy manana hery hiatrehanao ny adinao isan'andro ianao ary mivavaha ihany koa mba tena hiala ao anatinao ao hiala ao anatinao ao ny fisalasalana fa azon'andriamanitra omenanao zany tsy mizaha tavan'olon'andriamanitra na sekoa lehilahy de ianao na tanora ianao na izanizy ianao tonga eto amin'ity tranon'andriamanitra ity de zao afaka meno anao ny herin'ny andriamanitra efa nandray ny herin'andriamanitra ianao kanefa mbola mangata fa mbola afaka omen'andriamanitra anao ny heriny fanamasina hampandresy ianao ho tonga olona mandresy ny fanao an'izao tontolo zao ianao ho tonga olona mandresy ny fahotana ianao ho tonga olona ho ampiasain'andriamanitra feno ny fanomezam-pahasoavana ao anatinao ianao a rehefa mirotsaka mikery ao anatinao a ny heriny fanamasina samy mangetaheta samy mivavaka roainy devoly zay manelingelona anao roainy devoly zay manamelomeloko anao fa zanak'andriamanitra natao andray izany heriny fanamasina izany ianao samy mivavaka